Mila fatarina vahoaka satria io ngetsika tokony hakalesona amin'ny zavatra nisy teto amin'ny fireneny. Misy foana tamin'izany tamin'ny andron'ny président Valomanana nisy amin'ireny zanany ireny dia tena ny ireo mpitondra tamin'izao ireo dia nanontany nefa inona raha-pianakaviana ve izy ty dia amin'izao nefa izy miseho anatin'ny zavatra misy eto amin'ny firenena ary lasa miteraka resabe ary misy fanontanian'olona maro be mahakasika amin'ireny dia izany hoe amin'ny alalan'ny mangarahara koa dia tokony hoe takiana mihitsy koa hoe inona no asany sanatria tsy resaka hoe tena mahazanaka mifoana azy fa resaka hoe mba tena tokony fantatry ny vahoaka malagasy tokoa hoe inona ny andraikizany amin'izany ary izay no anisany anankiray tokony apetraka mazava zany andraikizany mba fantatry ny vahoaka hoe inona ny tena inona marina ny asany ary mba fantatry ihany koa izay andraikitra ny satria lasa miteraka ny fiainana efa sarotra ny zavatra hita ihany koa etseroa amin'ny aina aman-jery sy ny tambazotra serasera mahita an'ireny zavatra ireny dia lasa milasa tsy tondra vokatsoa ny vahoaka malagasy ny zavatra etra zany ary zany anisany anankiray tokony atao mazava tsara arary sitsiny zany ho amin'ny vahoaka malagasy. Tapazay le teny zay a misoratra hoe ino ty soratanao atao anaty ty say sary zany zao ino aby na te say zay say zay a misorona anatin'ny sainareo satria ao anaty tena fahasairana tanteraka ty zao safony ninonina hitana ary zay fahasahiny zay ilaina faharoa mijoro raha mbola afaka mijoro dia mijoro foana zavelo kivony fiainana kivony fahantrano fa mijoro foana aloha zany fa mijoro tena mijoro tsara hiasika hoe mino fahazavatahotra mino fotsiny any zay dikany eto rehefa mahita mamaky azy eo zay ny zavatra hitako zay zany a zay inareo fanova paikatsika dia zay zavatra teneniko zay eny tsara aveo fiteny aminareo vetrotsotinareo na leny tetany Afrika sy ny Eropa dia zany a tamin'ny Maroka niona tamin'olona tamin'ny Maroka hoe aiko da zao naty aminareo ty efa aveo a nandeha tamin'ny Frantsa tany a Paris dia niona tamin'ireo le mpantara frantsay reo a sy ny Afrika Atsimo dia aveo koa ny Afrika Atsimo aveo mba tongavany an'ilay président dia tany Afrika Atsimo tonga tamin'ilay talata tamin'ny latsinainy dia avy any a dia niantsy koa zareo Keniana mba mangalova ty amin'ilay président fa izy grevy be ty amin'izao zay le olona fasahina dao araha tany Kenya misy grevy be tena ay leka manao grevy tena grevy fa iny any tonga dia vita dia ty teny aminao zany hita fotoana zay karazany ahoana roano tena azavy tena misy Madagasikara dia samy resahaby zao filopireneny reo satria hitako zareo afa-tsy ny tany Maroka ny anao mpanjaka dia nizavy zany resahaby zao zao ireo firenena rehetra any Afrika ireo izy dia misy fiatraikana sy misy fijaliana vokatry ny ady sy ny tsy fisiny koa tia Eropa sy Etats-Unis aiveo ao tena maro zany ao hitanao nareo panika manareo panika hoe tsisy figara valiny mandeha dao resaka tsy mialina tsy misy mba resaka be ino ty mikrisenisanao ty mila mitanana tsara zao ny zavatao ka noho izany zany a titeny ainareo hoe isika karaza fa tena roapolo taona tena fa lehilahy lehibe tena roapolo taona zany fa lehilahy lehibe raha manano zany efa mitady vaty rehefa manambady zany dimy roapolo taona fa manambady efa tena hita zany fa manana andraikitra na responsabilité eo zany zany zao ny firenenetsika zany zao amin'izao fotoana zao tsy maintsy mitady namana tena tsy zay matao ahitenenareo zany tsy mety ara hijanona rera amin'ity Madagasikara etsika tsy mety ara miaraka amin'ilay olona vizana miaraka amintsika retsika allo za koa tsy anakary vao manambany a fa nilaza zao ny olona reo mba misy fily ara ilay politika nareo manaraka amin'ireo ao za tsy namaly fa aloha tsika mitady an'ilay matanjaka zay ny fanarako ampinareo zay hoe vonona izy ohatra ny ANC zany tena misy any toko fa zato taona mety mety Mandela ho avy aty izy anampy atsika anaovany stratégie izy ilay matanjaka no tena anampy atsika
niona tamin'ny président Tambomekia, zay ny pititsika eto amin'ny sadeka, malahelo dia malahelo mihitsy izy fa alao izy ametsara amin'ny indesiko. Hoe aminareo minofo tsy any, tsy mipetraka mihitsy ka ary tsy ho amin'ny laka fanazakandreo tsy amin'ny lako ty. Raha tsy ampiampy fotsiny no mivory no miresaka no manaratsy na anakina zavatra misy mila tena makipaisika jaga nakaisanana aminao zao dia zao tsy maintsy afanganana dia afanganana fahalalana reo zavatra mila malala zavatra tsara mendrika sisa azy vera ty mendrika zero malala tsara ny tokony atao ny olona mba hisy tany boka malagasy dia nareo hoe mieritreritra visika hoe mieritreritra mahita zany zava-misy zany voateo any no tany amin'ny hôpitaly maramila misy ny cordo zany mahatonga an'io le zay manao ana ka dia natany ny cordo manao ny méthode de cérémonie foana tsisy rano izy eo dia lasa namangy azy tany amin'ny hôpitaly romily tena tsy salama be mihitsy dia tsy afaka nahita azy koa hoe tsy azo fidirana velona hoe koa ty teny aminareo zany a ty zavavy ty ty asantsika ty tsy asantsika eo anarery valinarika na valinana président toloha tsy asa ho amin'ny atokontsika irery manotimony fa tena ho asa ataontsika Malagasy rehetra noho izany a raha misy ireo atokon'olona na fikambanana na politika te hiaraka amintsika raisika tanandreo tsy maintsy zay dia zay ana tonga ny an'ireny resaka tamin'ireo DA zany hoe DA zany any Afrika Atsimo zay natao hoe démocratique alliance fa ny azy moa zany mifamaty hoe alliance démocratique raha ohatra DA no nanaovany azy zany hoe reo zany mitambatra tao anatin'ny ana daholo ny fikambanana fotsotsotra sy zay maintotsotra ty hiaraka zay natao hoe alliance démocratique na démocratique alliance dia na hoe DA azy manany olona maromaro izy dia anisany zany a tamin'ny 2009 lay avocat zay niaraka